Je vais juste introduire, je vais juste présenter. Monsieur Emerissi, c'est le chef de la délégation, c'est le maire d'Antala. À toi, Monsieur Michel, Isia, nous, sultana ni planteur, ni savai, au responsable là, pour ne pas dire le président. Dato José Joël, sad maire à la commune rurale na Créanisia, nous planteur. Donc ça, mis Pamboule na Croato, de Juzan, Farke Mouzania, maire d'Antala, la capitale de la Vanille est là aussi. Ils sont à votre disposition, mesdames et messieurs. Ya volodita aloha dia miaraba nareo ny tenanay amin'ny alalan'izao hoena manjery zao. Marina tokoa fa nitotongana ny vidin'ny lavanily ary tsy sambany io fa tamin'ny 67 ary voalohan'ny fitotongana ny vidin'ny vanily ary zay miantraika amin'ny olona maro, fianakaviana maro mpamboly amin'ny eo anivon'ny district, eo anivon'ny faritra ary za matoky fa eo anivon'ny firenena azy rehefa mitotongana izy. Isan'izany ohatra ny fisian'ny exode rural rehefa mitotongana ny vidin'ny lavanily. Ka izy amin'izao fotoana zany ohatra ny hoe le tsena mihitsy zany no mila trandrany. Ny vokatra dia misy fa ny tsena dia mila trandrany dia trandrana ary tsy vitan'izay fa mila atao zany, mila lamina ny io tontolo momba tsena io mba atonga ny mpanafatra azy agny mba ho azo antoka ny fa tongavany agny mba ho tsaratsara ihany koa ny vokatra ary indrindrandrindra mba araka ny fahiloana azy hoe tokony misy le lamody hoe traçabilité dia tokony mba fantatra avy amin'ny mpambola aveza nandalo faritra aveza ka hoeza. Ka raha misy ma zany fandaminana miainga avy any amin'ny tantsaha ka iarana aminareo aty mpitondra fanjakana sy izay mety opérateur privé izay vonina dia vonina iroso amin'ny fitrandrana tsena vaovao sy amin'ny fandaminana miainga avy amin'ny tantsaha zay dia antegnena fa mety atsara ny vidim-bokotra vanily. Miresaka an'izay tantsaha zay misy solotena amin'ny mpamboly hoe raha nareo manokana ohatra nefa misy zavatra ataonareo hoe tsy haiko hoe mivondrona ve nareo sa ahoana mba entina hiatrehana an'izay olana ohatra rehetra zay ohatra nareo mipetraka fagnontany egny ny tena koa Andriamatoa Michel solotena amin'ny tantsaha avy Antala indrindra président coopérative ny Ravinala avy amin'ny commune rurale Antaninagnao dia hito za misy solotegnany vahoaka avy agnatin'ny faritra Sava indrindra fô solotegnany coopérative rehetra koa manerana faritra Sava tonga aty ny tenako andeha hiara dinika aminareo ray aman-dreny satria tatoato moa ny totongona be ny vidin'ny lavany sahirana ny tantsaha indrindra fa igny tegna haigny ny tantsaha ty amin'ny faritra Sava agny ka maniry zay zegny mbô hiakarany vidin'ny lavany fa vonony tantsaha mandrakariva hiariasa amitsika. Dia hono saika antaniko hoe mitotongana ny vidin'ny lavany ohatra hoe misy fazam-bola activité hafa be hoe nataonareo zany mba entina ohatra ny hoe lasa misy manko ny olona zao misy ny exodanandalo dia misy tsy haiko hoe miova tsy vanila ntsony fa namboly zavatra hafa koa ohatra hoe mba entina hikompense no hitenenana an'izany. Amin'ny tantsaha indrindra fa mifaritra Sava agny maro ny vokatra azo tadiavagna vola indrindra fa ny tena koa te mahafiloan'ny coopérative zay efa ato amin'aniko amiko ato ny dossier misy coopérative ny fompia agnato misy coopérative ny fambolena vary afa ato dia efa miezaka mihitsy za magnentana tantsaha mikarakara zegny coopérative zay. Ya ary sosiko an'izay ma ny lavanily moa dia amin'ny ankamaroany zany fambolena ataontsika hoe antonontonony zay no ankamaroany izy io zany hoe tsy tegna fambolena industriel tsy à l'échelle industrielle no mahatsara azy fa le izy somary madinidiniky zay regny le demi hectare 3 hectare isaka ny mpamboly regny ka zany hoe ny mpamboly vanille zany raha mitondra vola be man vanille dia mety iny ihany ny ataony
satria io zavatra io mandany fotoana betsika mila safosafona isan'andro ny vanille misy indraindray azo somary tsondromana fatsikely amin'ny tany igny misy manatsara zavatra ho azy zay hitantsika ny colonisation tsy maintsy atao amin'ny tanana le fikapahana azy atao amin'ny tanana fa nohony izy somary hoe mitotonga ambidy zay araveo ma hoe fambolena tonotony ihany nataony dia voatiry zany ny tantsaha manao famokarana zavatra hafa toy ny vary misy ihany koa am'izao fivelarana amin'ny kakao fa tena tsara zany mila arovina ihany ny vanily satria fa hitantsika ny lazana hatr'izay nandritra fotoana maro izy isan'ny mitagna loloandarana amin'ny toe-karena pirenena ary aveo fianakaviana betsika any amin'ny ahitana olona mahery ny fitoetsy any amin'ny faritra no mbola magnantegna ny ivilomany ny sempamokarana la vanille ary indrindrandrindra to misy ataontsika hoe fifanandrifian-javatra fa raha mitotonga an'igny ny vanille de ndraindray zany misy tafirongatra ana fitrandrana ala ny olona sasany ka antenainay zany ny fiaraha miasa ary matoky zay efa ho ampiany fitondram-panjakana am'izay lafin'izay fa ny fanavotona ny vanille dia sady isan'ny ataontsika hoe magnampy am'izay le fitandrovana tontolo iainana izay no sady manome hery ny vehivavy satria be dia be ny vehivavy mivelona amin'ny sehampamokarana ohatrina moa zany angalan'olona ny tsolao raha ny fontony mihitsy ny vanille alohany amalioko zay fanotenena hoe ohatrina ny vidiny any am-potiny misy toizako io zany le fanazavana ny tinamina no andalan'ny fanotenena napetraka reo toy zany nagnino ma ny vanille ny totongana na ohatrany tsy de nisy lanjany loatra ny fahitany azy nisy angamba ny tsoakan-daharagna amin'ny resaka fambolena la vanille noho zay fiainany vidiny zay fa raha tegna zahagna izy mbola tsy de misy loatra zavatra mahasolo azy io raha any amin'ny faritra savazany raha ny voly vokatra iainana zany ka magnotanjona anao hoe ohatrinona ny vidiny tamy teo io indrindra zao ny manahira araka le voalaza teo zany ny totongany izy ny zavatra azony honogno zany atry zay nisyn'le désengagement de l'état tam'le izy zany ohatrany manao zay sempantana zany le opérateur locaux any zany am'le vidiny ohatra fotsiny teo rehefa nandeha zany ny atelier vanille nametraka zany ny mpizaika atao anatin'ny atelier hoe 35 000 zany le prix plancher nisokatra ny tsena tsy tonga ry zareo everinao mpanambola eo atoerana mividy an'le izy de lasa le opérateur kelikely eo an-tanàna io zany mividy amin'ny vidiny zay tsy rariny 15 000 12 500 francs zany hoe 2 500 ariary 3 000 ariary zany zany vidiny ary am'izay tsy tonga koa le mpividy a miandrona eo zany le tsena roa andro 3 andro de samy mitondra ny azy moditsy indraindray de videna amin'ny gaboraraka am'izay misisisisiny regny ka io zany am'izao nagnantsovagna zahay nandeha aty amin'ny alalanyty ino ma zany azy lazagna hoe partenariat ma raha zany lazagna anazy de magnantegna zany zahay tantsaha indrindra fa ny tegna ny ama olombo afidy raha teo fa ity sehatra asehontsika ty dia hitondratsika am'izay famoazana am'izay mba hoisy balise zany ny filière zay ngamba no azoko aseho mikasiky an'le teo fa tena mampalahelo tokotra zany raha nividiny vanille teo 3 000 ariary 2 500 ariary tsisy ampividy any ary zay ito zay de miantso ny opérateur na hito toerana avy any velany fa rehefa afaka 3 volana io satria nahitan'le vidiny somary ambany io zany tantsaha betsaka ny nahandro saminandro ny azy any fa afaka 3 volana mety voka zay vokatra zay de magnantegna zany zahay amin'ny alalan'ity atrikasa na resadresa mitondra vokatsoa amoha ny toromaso fa feheziko zany le izy fa tsy mbola misy zavatra mahasolo an'io vanille io raha ny voly fanondrana angambana any amin'ny faritra sava amin'ny aignany ponina zany sotra indrindra